Fiarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zanabolana tamin'ity an'ity hitantsika amin'ny sary izao fa dia mbola mitoetra ato amin'ny alakan-drano Mozambika hatrany ilay fatrany ratsy izay narahana maso nandritry ny herinandro lasa izay ny oram-baratra miaraka aminy dia mitoetra hatrany amin'iny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara iny izay mitondra rotsakorana betsaka tokoa satria dia mahatratra hatrany amin'ny 3.7 milimetatra ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora tany amin'ny distrikany Morombe tany rany singana ny analizy kosa nefa tamin'ity an'ity dia ahina indray zany ity tangodraona ity mety hivadika rivodoza na dia somary ambany ny herintsika mety hivadiany rivodoza izay manara-maso akaiky ity faritrany ratsy ity moa ny Météo Madagascar ary omenanao eto hatrany ny vaovao mahakasika azy amin'izay mety ho fivoarany atao anatin'ny 420 na hatramin'ny 12 ora ho avy izay ny mahakasika an'iny fa ny fisiny ihany koa nefa dia manamora ny firotsahan'ny orana amina faritra maro asaika manerana ny nosy ankoatra ny tapany avaratra tsinana Madagasikara dia somary miverina maina aloha amin'ny akapobeny manoloan'izay rotsakoran'izay indrindra dia mbola manakery hatrany araka izany ny fampitandremana izay miloko mena amin'ny distrika amin'ireo morontsiraka atsimo andrefana sy atsimon'ny Madagasikara ireo ka voakasika n'izany ny any amin'ny distrikany Morombe ny any Toliara voalohany sy faharoa ny any amin'ny distrika Nampania eo ihany koa ny distrikany Beloa Tsiombe Ambovombe ary Ambosary atsimo ary koa ny distrikany Taolanaro izay miloko mena mety hatrany amin'ny alarobia any zany mbola ao anatin'izay rotsakorana izay ny tany rotsakorana andrasana dia mahery ny 20 milimetatra raha ny tombatombana ary mety misy tonga hatrany amin'ny 30 ambizato milimetatra ao anatin'ny 420 ora manoloana izany rehetrarehetra izany dia entanina ny ponina amin'ireo toerana voakasika hitandrina anaraka ny toromarika izay omen'ireo manam-pahefana tokony mba hisorohana ny loza mety ho ateraky ny fiakaran'ny rano indrindra izay ny mahakasikasika an'iny fa raha ny toetry ny andro ny rapiso ary amin'ny akapobeny aloha dia mbola mitoetra ny orana any amin'ny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara manomboka ny Morombe zay ka hatrany amin'ny tendrony atsimony nosy mety hitatra hatrany amin'ny faritra nosy sy ny faritra atsimo antsinanana ary ny faritra ivatovavy ihany koa izay orana izay mety ho raikotroka moa indraindray indrindra any amin'ny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara ny ambony kosa dia tombanana ho maina ny andro na dia somary andraondraona ny atitany atsimony Madagasikara ho an'ny rapistolakandro mitoetra ny rotsakorana asaky hita amina faritra maro zany ho an'ny tapany avaratra andrefana ny faritry ny avoatany sy ny tapany atsimo Madagasikara ankoatra ny faritra Sava Ambatsoana Lanjirofo atsinanana ary faritra Laotra Mangory sy Analamanga ny ilany atsinanana ny faritry Betsiboka sy Itasy ireo zany no mandraona ny andro amin'ny akapobeny rano maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay 20 ka hatramin'ny 30 any avoatany mety ho tafiakatra hatramin'ny 5.30 degré celsius kosa nefa ny maripana hitantsika any amin'ny faritra atsinanana ary ny morontsiraka andrefana kosa indray dia 7.20 ka hatramin'ny 2.30 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny rapitso izay ho an'ny alarobia dia mbola mitohy hatrany ny rotsakorana any amin'ny tapany atsimo Madagasikara iray manontolo izay mety ho arahina kotroka hatrany izay mety hisy ihany koa ny tandrivindraona ny faritra Sava mandraona ny andro ho an'ny morontsiraka avaratra andrefany Madagasikara ny ambony kosa dia maina aloha ny andro na dia somary olalovan-draona indraindray indrindra moa zany ho an'ny faritra Laotra Mangoro Analamanga Betsiboka ny any amin'ny faritra Melaky ary koa ny faritra Analanjirofo sy ny faritra Atsinanana Vatovavy ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay mety hidina hatramin'ny 5.20 degré celsius ho an'ny avoatany raha toka miakatra hatrany izay maripana izay ho an'ny morontsiraka atsinanana Madagasikara satria dia mety hitatra hatrany amin'ny faritra Vatovavy ny maripana 5.30 degré celsius amin'izay andro ny alarobia izay hatrany ho an'ny morontsiraka andrefany Madagasikara kosa tsy dia misy ny fivanagoavana mandrasana mahakasika an'izay maripana izay 20 ka hatramin'ny 4.30 degré celsius moa ny maripana voavinavina ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy dia mbola andrasana hatrany ny rotsakorana any amin'ny tapany atsimo Madagasikara iray manontolo voakasika ihany koa faritra Moromania faritra Orombe sy ny faritra Matsiatra Ambony atorak'izay koa ny faritra Ibongolava ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara mety hisy hatrany mikotroka amina toerana sasany mandritry ny rotsakorana ho an'ny faritra Analamanga ny faritra Laotra
mangory sy ny morontsiraka avaratra atsinan'ny Madagasikara manontolo kosa dia mandraona ny andro mety hisy ihany ny tandrivindraona indraindray amin'ny takariva amin'ireo faritra mandraona ireo raha ny maripahana voavinavina amin'izay androny alakamisy izay hatrany 7 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany. Ny morontsiraka atsinanana kosa no misy ny mafana indrindra hatrany izay manodidina 4 amin'ny 30 degré celsius moa hitantsika manomboka any amin'ny morontsiraka ny faritra atsinanana ka hatrany sava izay ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara dia saika mijany eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 13 degré celsius eo hatrany ny maripahana voavinavina amin'izay androny alakamisy izay dia izay indray ary ny météo tamin'ity an'io tia raha pitsindray fotoana manaraka veloma tompoko.